Indrindra fahalarabana roa izay atao amin'ny Somapro, izany hoe izay no partenaire officiel ny Grande Braderie mitindra mitoraka ity, dia manana karazana produit maromaro ahafahanay manome fahafaham-po ny mpanjifa rehetrarehetra. Voalohany indrindra atao amin'ny produit Carmen, izay produit somaro de gamme kely miarahantsika ny teny vahiny satria distributeur automatique ana savony izy io. Dia manana ataontsika hoe ty anankiray ty fotsiny izao distributeur izy ty automatique 29 000 ariary ny vidiny, izany hoe efa nanao promotion be mihitsy zay tamin'izy ity satria 49 000 ny vidin'izy ity taloha, dia izao izy 29 000 ariary. Dia tsara zavaina koa fa raha ohatra ka manao achat ity zany nareo dia offert ny recharge miaraka aminy. Dia izay koa ny vidin'ny recharge manokana fotsiny izao dia 3 400 ariary, izay zany ny vidiny amin'ny Grande Braderie io. Dia ny tolotra afaka ataonay koa zany ny achat plus de 20 000 ariary zany dia azona t-shirt anankiray. Dia ankoatr'ity produit ity zany dia misy an'ity Carmen Mural, izay produit afaka ampiasaina any an-trano izy sy ny any amin'ny orinasa koa, hôtel, birao, surtout amin'ilay mahapratika anazy zany dia afaka antona amin'ny rindrina ilay izy. Dia manana version double zany izy ity, dia simple. Dia ny vidin'ity koa mitovy an'ilay distributeur automatique ihany, izany hoe 29 000 ariary. Ie, ity produit Carmen anankiray ity zany double distributeur izy ity Mural ihany, anankiroa zany ny karazana savony ampiasaina ao aminy zany, izany hoe ny lave-main dia ny shampoing. Dia à partir ny 39 000 ariary zany ny vidin'izy ity. Dia ny ankoatr'izay zany manana gammana recharge koa zay à titre de parfum zany, ny pêche dia ny pomme, tsara marino kely fotsiny fa izy ity zany tsara ampiasaina amin'ny restaurant, hôtel, pratika kokoa zany izy amin'ny maha distributeur Mural anazy zay. Dia ato indray tsika tafiditra anatin'ny gammana produit MPEC, marina fa efa be mpahafantatra ihany amintsika miresaka izao. Dia no mitindra mitoraka ity zany amin'ny participation any amin'ny braderie foana dia manolotra an'ireto produit reto izay, izany hoe ny MPEC lave-main sy ny MPEC lave-vaisselle. Dia ireo produit ireo zany manomboka à partir ny 2 000 ariary zany ny karazana lave-main izay hitantsika parfum maromaro ihany. Dia ny vaisselle izay hitantsika somary boribory kely ohatrao ny tavoahanginy dia ity indray à partir 1200 ariary. Dia ny lehibehibe kosa 2000 ariary. Dia reto produit reto zany hitantsika koa ny côté bidon koa zany izy 5 litres daholo, manana ny isaky ny parfum koa zay. Dia à partir ny 11 000 ariary ny bidon 5 litres vaisselle, dia 16 000 ariary ny bidon 5 litres main. Dia ny offre anay zany ohatr'izay foana, ny achat à partir ny 2000 ariary zany dia azona stylo, dia mihoatra kelin'izay izy azona sac kaba, dia mihoatra kely ny ambonimbon'izay ataontsika hoe à partir ny 10 000 ariary dia azona tablier na cuisine. Dia ny achat plus de 20 000 ariary indray dia azontsika t-shirt. Dia manasa anareo izay Somapro société manao izay production ana produit MPEC sy Carmen zay, mitsidika ny standanay amin'ny braderie ho avy izao izay 348 dia 349. Vao midina kely miditra amin'ny axe principal an'ny braderie nareo dia mivily kely à droite dia eo misy anay.